Ny tena zava-misy moa zany ny antony lanonana androany zay karakarain'ny zanakatero amin'ny ray iny dia sy mivoana loatra amin'ny toetra rahapirenena zay miazakazaka tato ato dia mahatsapa zany izahay eto ateroka fa isany manana didy manana andraikitra hitondra fampivoarana amin'ny indrindra amin'ny resaka ara-tsosialy eto amin'ny faritra zay misy anay dia zay no antony lehibe anankiray zany nijeren'ireo olona zay te hitondra ny anjara biriky ny isam-pokotany dia nivondrona ary tapa-kevitra na anangana ity association ity. Ny tsara homarihana ihany koa dia izao fotoana izao zany no ahafahanay milaza amin'ny mponina rehetra eto ateroka satria efa manomboka manao ny asa sosialy tsikelikely zay eo amin'ny fiarahana amin'ireo havana avy any Dilambato dia mba tsy ho tampoka amin'izareo izay zavatra izay. Ary ny tena lehibe indrindra dia hitantsika angamba fa matetika misy fitarazoana foana ny raharaham-pirenena rehefa misy tsy fanomanana zavatra ka izay zany dia amin'izao fotoana izao dia efa mijery lavitra ihany koa no tena ho fampandrosoana marina eto amin'ity faritra ateroka ity. Dia mbola eo moa zany ny mpikambana sasany za moa solotena fotsiny amin'ny mahafoloan'ny fikambanana fa ny ray aman-dreny filoha-lefitra angamba mbola manana ny teny ambarany keo angambany amin'izao fotoana lehibe zay anambaranay amin'ny fomba ofisialy. Efa tao anatin'ny ray volana zany zay no nitsanganan'ny fikambanana ho ara-dalàna fa ny fotoana androany zany no tena hoe fampisehoana amin'ny vahoakana ateroka ny fisian'ny fikambanana ary ny asa sosialy zay fanontaniana napetraka ao dia efa misy ny fiaraha-miasanay zany amin'ireo havana avy any Azia zay efa tonga teto toerana mihitsy mijery ny fotodrafitrasa indrindra zany eo amin'ny resaka tantsaha satria matetika ny azakazan'ny olona amin'izao fotoana dia ny hitady toerana sy hoe hitantrana an'ilay commune amin'ny ankapobeny fa izay zany hoe hatramin'ny atombohan'ny fikambanana dia ny andray an-tanana hanampy ny fampandrosoana ty faritra ateroka ity sy manakana akory zany sy eritreretanay koa hoe anana olona zay hoeritreretinay fa mifanaraka sy mifanojo amin'ny tanjona zay tian'ny fikambanana hotratrarina mba hampiazakazaka na hanafainganana ny fampandrosoana ty faritra eto ateroka ity. Matoa nisy zao fikambanana zao fa efa nisy izy taloha tarihan'ireo zoky ray aman-dreny dia ty tsy atao hoe anivona ty commune Ateroka eto faritra manodidina eto ihany fa hatraminy any amin'ny Anteroka any Ambohimanarina Ivato aéroport Vato Firaisana treny faritra Talatamatiny ary zany misy faritra matsy hatrany amin'ny ity faritra ny Anjomakely any faratra Vato any zany raha ohatra ka fehezina ny hoe faritra Ateroka fa saingy kosa ny commune Ateroka zany dia efa nisy an'ireo ray aman-dreny zay efa nanangana ny hoe zanaka Ateroka io ka izay araka ny voalazan'ny président zay zany misy ny antony anankaroa zany. Ny antony voalohany dia zay hoe misy ny mba etaeta ny zanaka Ateroka ny amin'ny fijerevany manokana amin'ny faritra zay efa zakainy misy azy ary koa tena fanamafisana an'ireo kolotsaina sy fanafoazana any maha-Ateroka na Ateroka zay efa nitarihan'ireo ray aman-dreny hatrany aloha. Ny antom-pisina sy ny tanjona moa zany efa mazava zay ny an'ny fikambanana manoloana an'ireo fifidianana zay mbola tsy vita ary zay niankina betsaka moa tamin'ny fanendrenan'ny premier ministre dia izahay koa eto Ateroka dia mba maniry mba andeha koa zay ny fifidianana isan'ambaratonga an'ireny ny eny amin'ny ben'ny tanàna zany mba hampandeha koa ny aty amin'ny fokotany satria zavatra tsy afaka misaraka amin'ny asa sosialy zay matimatesanay zay zavatra raika dia mba manentana fitondram-panjakana zay arak'izay mba fahafahany mamita lizy farany aingana satria tsy afaka miandry intsony ny vahoaka.